Faly miarahaba antsika rehetra manatrika an'ity Women Empowerment Session ity androany a. Izy ity moa zany a dia tafatafa ho an'ny samy vehivavy. Izany hoe mikasika ny vehivavy indrindra no resahana. Dia androany a nisafiditsika hoe manabe am-pitiavana no ifampizarana eto satria ny vehivavy a reny. Dia ny vehivavy koa mety hoe mpanabe na tsy reny ary. Dia izay no nahatonga anay nisafidy izany hoe tsara ho resahana hoe ahoana izany manabe am-pitiavana izany. Tantaraiko kely momba ny tafatafa ho an'ny samy vehivavy izany efa nanomboka tamin'ny taona 17 izahay no nanomboka nanao azy ity dia samy mpinamana aloha ny fampitoana izany hoe andaontsika mba hifanohana, andaontsika mba hifampizara izay zavatra mahasoa. Dia izay sy miray no nanomboka anazy dia nieritreritray tamin'ilay izy hoe ny vehivavy matetika rehefa mihaona dia mifampifosa, manaratsy ny anina, tsy ohatr'izany. Dia hoe maninona raha mba rehefa mihaona ny samy vehivavy dia zavatra mahasoa no resahana. Dia nanomboka teo izany izay dia nanomboka nihaona dia miantso namana dia ohatr'izay. Taty aoriana amin'izay dia tianay novelarina ilay izy dia nanomboka nanasa olona matihanina teo amina sehatra anankiray izany izay, ohatra hoe manao fampivoaran-tena. Dia androany indray Tija izany no vahiny ato anatin'ity tafatafan'ny samy vehivavy ity. Dia Tija moa mbola hampafantatra ny tenany eo izy rehefa avy eo fa mpanabe matihanina izany izy ary nianatra manokana momba ny fivoaran'ny zaza. Dia izay no nahatonga anay nanasa anazy. Ohatr'izao izany ny fandehan'ny feonantsika eto androany Tija aloha no hitondra voalohany momba an'izay hoe manabe am-pitiavana izay. Dia rehefa amin'ny tapany faharoa indray izaho Voniary no hitondra ny resaka fampivoaran-tena hoe ianao reny na ianao mpanabe aloha izany no mila mikarakara sy mitia ny tenanao izay vao afaka hoe manabe am-pitiavana ihany koa ianao. Dia izay no mahatonga ny fisian'izay tapany faharoa izay. Izay dia manantena fa zavatra mahasoa daholo isika izay manatrika eto androany dia afaka mametraka fanontaniana eo amin'ny commentaire izany nareo dia izay koa moa izay eto an-toerana dia ametraka fanontaniana ihany koa. Izay ary no ela fa atolotra amin'ny Tija izany ny fitenenana. Saotra betsaka Voniary amin'ny fampidirana sy ny fanasana indrindra. Voninahitra ho azy izany ny mizara izay kely ananako amin'ny mahareny anahy sy ny traikefa amin'ny mamatihanina izany. Adiny Voniary ny tena izay fa misy reny ihany koa izany miaraka amintsika, miaraka amin'ny Voniary izara zareo ary hoeninareo amin'ny alalan'ny idiran'ny Voniary ity ihany izany. Efa nazavain'ny Voniary kelikely teo ihany izany mombamomba fa za zany ohatran'ny Voniary ihany koa hoe tia mizara dia eto amin'ny pejy Soasoa nanomboka tamin'ny taona 2022 no nanomboka nizara tambajotra Google Meet izany idiranay dia manazava lohahevitra isam-bolana. Misy olona vitsivitsy izany tonga manerana any Madagasikara, any Frantsa, any Eropa, any Kanada, eto Amerika, eto misy anay eto izany dia Soasoa Tavazara no ny anaran'ilay izy izany. Androany izany ity ataoko ity izany dia miendrika ohatran'izay fa vahin'ny Voniary kosa nefa androany. Dia mankasitraka amin'ilay fanasana. Ny lohahevitra izay nieritreretinay izany dia ilay hoe manodidina ny hoe manabe am-pitiavana. Dia hoe manahoana izany hoe manabe am-pitiavana izany na reny ianao na ao amin'ny sehatry ny fanabeaza na rehefa hoe miaraka mifandray aman'olona izany dia mpanabe ianao izay. Tsy mora io ary izay ny antony anaovantsika zavatra tahaka izao izany hoe mba ahafahantsika fanampy mifampitsino satria mahasoa ny rehetrarehetra ilay izy. Alohan'ny idirana lalindalina Tija matihanina amin'ny fahasalaman-tsaina izay izany tena misy anahy fa tamin'ny taona 2020 no nanana opportunité izany hoe hianatra momba ny fitombon'ny ankizy. Tamin'izay bevoaka ny zanako. Niraisiko ilay izy satria afaka tsy niraisiko ilay izy satria izaho bevoaka mieritreritra hoe tsy afaka nianatra satria hoe be dia be ny fiovana amin'ny vehivavy sy ny hoe vizana sy ny sisa. Fa niraisina ilay izy satria didimasina ilay izy. Eo teo koa izany ilay hetaheta hoe nisy tsy nahafa-po tamin'ny fitaizana hoe nisy namperitreritra. Poitra teo moa izany
ilay opportunité dia niraisana. Ny fizarana eto izany mety hampetsi-po ka mila mivonona isika rehetrarehetra izay manaraka dia ataovy izay mampety anao raha ohatra hoe misy fihetseham-po miakatra tampoka, dia raha ohatra mila misotro rano ianao na mila hoe manao karazana fomba fiaina mafy izany ohatra hoe respiration profonde, atao izay mampety anao na ohatra hoe misy ranomaso latsaka dia aza toerina ilay izy fa zavatra voajanahary. Fikasantsika izany dia hoe mifampiaino tsika dia mijery maro lafy misy mizara dia hoe ao antsika ihany. Izany hoe ity zavatra zaraiko anareo ity izany ilay fomba ny fizaranay tamin'ilay Soasoa Tafajara. Androany moa live ilay izy dia mety ho hafa no endrika ilay izy, fa ny tena zava-dehibe angambany dia hoe fampahafantarana no tanjonay fa tsy mahasolo raha ohatra izany hoe misy zavatra tena manahirana be dia tsy natao hasolo fijerena mpiara-dalana ilay izy, tsy mikendry singan'olona na vondron'olona ihany koa fa amin'ny ankapobeny, izany hoe mety aminao, mety hoe izay izany ilay hoe ny traikefantsika koa no zaraintsika raha mety dia amana-tsafidy tsika no mandray andraikitra amin'ny zavatra tiantsika ampiharina na tsia. Vao izao ianao vao manaraka anay dia tonga soa. Mamela anahy ianareo hanazava kely an'ilay ny tanjon'ny Soasoa dia hoe ny tsirairay avy mahafantatra amin'ny maha izy azy no manome lanja an'ilay fahasamihafana, fiverenana amin'ny fandraisana, amin'ny fifandraisana. Rehefa manabetsy iny ianao dia ilay fifandraisana tena iny no ivon'ny rehetrarehetra. Izay no tena faniriana lalina indrindra amintsika olombelona dia ny hoe ny fandraisana satria tsika être social izany tsy afaka misaraka dia fijery miabo fihavanana tena hoe soatoavina antsika malagasy mitafa sy mizara torosoa ifampitonjovantsika amin'ny tena sy ny hafa dia mifampiaino sy miray hina izany izay no tanjony, izay ny anton'ilay hoe fizarana mifampahery izany Women Empowerment Session alohan'ny hanombohantsika dia isika rehetra miaraka amin'ny voniary ao izany sy izay mijery mivantana manasa anareo eritreritra kely izany ohatra ny hoe iomanantsika alohan'ilay fizarana androany sy ilay tafatafa toy ny ahoana ny nanabeazana anao fa kely, inona ny tohizanao dia inona ny navelanao, inona ny tsapanao any anatinao any eo am-pieritreretana an'izany. Misy 2 minitra izany angalantsika eritreretantsika an'io afaka manoratra ianao misy te hizara ve voniarina ireo izay manatrika ao momba ny nanabeazana anareo fahakely na ny hoe ny zavatra tohizanareo sy ny navela. Misy zara izany namantsika ato. Miarahaba antsika rehetra, miarahaba an'itija. Nanabeazana anahy aloha tamin'ny fahakely azoko lazaina hoe taiza nantsitra ihany satria niara-nipetraka tamin'ny dadabe sy bebe. Dadanay efa maty, mamanay no taiza irery anazy avy avy-tokana. Tamin'izany fotoana izany somary tsy haiko ilay fianakaviana mihitsy no somary hoe sarotiny izay dia manaraka lalana anankiray izay dia manara-dalàna foana ohatr'izay. Ny tohizako tamin'izay ho an'ny zanako vavy anankiray izao ny zanako vavy izay hoe manaraka lalàna izay. Fa kosa ny navelako tsy ilay hoe tonga dia manaraka foana fa tany. Fa tamin'izaho mbola kely tena hoe teny zareo hoe aza manao an'ity dia tena tsy nanao tokoa. Fa ankehitriny ny zanako nampianariko hoe tena mety aminy ve ilay izy, nampianariko hoe eritreritra kely izany na dia mbola kely eny taona ary izy dia anontaniko izy hoe mety aminy ve aloha izay. Dia ny tsapako teo am-pieritreretana izany hoe nalahelo tamin'izany satria na dia hoe misy an'izay hoe sarotiny izay ary dia mahatsiaro tena hoe voaaro. Dia izay koa izany moa izany nataoko amin'ny zanako amin'izao hoe arovana mahatsiaro tena en sécurité izay. Fa kosa izany tamin'izany tsy haiko hoe ilay fitaizana taloha ve mahatonga an'izay fa ilay fihetseham-po tsy dia tena hoe tsy mamoaka fihetseham-po tamin'izany. Tsy manao bisou hoe je t'aime maman tsisy an'izany tamin'izany fa dia tena ohatran'ny carré carré be. Fa izao izao ny zanako tsapako tamin'izany ohatran'ny hoe tsy ampy rehefa misy zavatra tsy mety ohatra tsy rariny dia mba mihaino an'ny zanako fa tamin'izany ohatran'ny hoe tsisy mihaino izany dia ankehitriny rehefa hoe mba misy olona mba mihaino dia ohatran'ny hoe mihetsy-po kely hainon'ilay olona ohatr'izay. Saotra betsaka amin'ny fizarana. Izaho koa tia hizara kely mitovitovy amin'izay ihany izany tsapako hoe nanabeazana anahy koa hoe izay mihitsy angamba ilay olona tamin'izany génération izany. Rehefa tia misy fanao dia tia tsy fanao. Dia rehefa manao an'ilay zavatra tsy fanao ianao dia ohatran'ny hoe tonga dia heloka be vava be.
dia ohatran'ny hoe mahatsiaro meloka foana izany ianao amin'izay zavatra rehetra ataonao raha vao tsy manaraka kely an'ilay hoe ity fanao dia ity tsy fanao. Izay izao tsapako hoe najanoko tamin'ny zanako ny zanako ohatran'ny hoe avelako malalaka kokoa fa tsy mametra be hoe izao ny fanao dia izao ny tsy fanao. Dia misafidy hoe inona ny zavatra tiany atao dia rehefa tiany atao iny dia tohanana. Izay ny avy aty amiko. Ho anahy angamba fa miaravantsika rehetrarehetra ataoko hoe somary tsy hoe mifanipaka moa izany fa somary tsy dia mitovy loatra amin'izay notenenin'ny izy mirahavavy teo alohako izay izany raha ho anahy manokana izany dia mba mifameno aminareo. Ho anahy indray izany ny tsapako hoe ny fomba nitaizana tamin'ny fahakeloko izay indray nitaizain'ny dadanay mbola kely izay dia maty mamanay dia dadanay no nitaizanay. Dia hitako hoe tena nanamarika anahy tamin'ny fitaizan'ny dadanay anay ny resaka sy ny fifampizarana. Ny nay izany no tao an-trano misokatra ny resaka hoe io dada tsy olona lavitra be fa tena olona akaiky dia tena manabe mitaiza ary tena naneho fitiavana tamin'ny fitaizananay. Izay izany no anahy no tena tsapako hoe nanamarika anahy tamin'ny fanabeazana. Dia olona azo nantonina amin'izay rehetra manjo izarana ny rehetrarehetra. Dia izay zavatra izay no tazomiko amin'izao amin'ny sy ezahako moa izany amin'ny zanako mbola kely zareo izao fa tiako izany hoe miresaka dia manahoana nahoana ny fihetseham-ponao mahakasika an'izao. Dia izy koa tsapako hoe miteny hoe ndao isika sy neny hiresaka, ndao mba hiresaka kely isan'izao izao. Dia amiko izany izay tena zava-dehibe ary hitako hoe harena be azoko tamin'ny fahakeloko dia tiako tazomina amin'ny fifandraisako amin'ny zanako amin'izao. Misaotra betsaka amin'ny fizarana anareo telo mirahavavy izay raha misy zara koa amin'ny commentaire afaka mizara, afaka mandroso ny manaraka indray tsika raha tsisy fanontaniana na hoe misy fanamariana hafa. Manitikitika hoe inona ny tsapanareo eo am-pieritreretana an'izany na eo am-pizarana an'izany izay tsy inona ilay fihetseham-po hoe rehefa mizara teo izao nareo dia inona ny tsapanareo. Raha ny anahy manokana mahatsiaro ny dadabe sy bebeanay. Nahatsiaro tamin'izany ohatran'ny hoe malahelo. Ilay izy tsy ratsy ilay natao zareo akory. Dia izay no mahatonga anahy ohatran'ny hoe malahelo hoe nahafinaritra tamin'izany. Nahatsiaro taloha izay. Ny andray tsapako hoe misy zavatra mbola mavesatra tamiko tantaran'izany mavesatra ilay izy dia avy eo ohatran'ny tonga saina hoe matoa nanao an'izany izy dia izay ny tsapany fa mety. Ho anahy indray manembona ny fanimbolana dia misy hafaliana ohatran'ny miverina izany ohatran'ny mahatsiaro misy sary tonga ao an-dohako hoe miara-misakafo hariva izay dia miresaka dia mitantara hoe dadanay hoe ohatran'izao izay dia manontaniana azy eo dia mahafinaritra mitady izany taloha. Misaotra betsaka. Tiako marihana izany hoe ny olona tsy manao fananiana hoe manao zavatra tsy mety fa tsy fahafantarana no mahatonga an'ilay zavatra natao na ny hoe eo ihany koa ny fiarahamonina na hoe ny zavatra eo amin'ny sistema. Zavatra rehetrarehetra izay nilovaina tany izany dia izay ny anton'ilay fampiresahana ohatran'izao ahafahana ohatran'ny hoe mianatra zavatra vaovao na hoe fanampy mifampitsinjo dia hiroso amin'ilay tena fampahafantarana izany tsika izao Tsy haiko raha efa fantatrareo hoe manahoana ny mahasamihafa ny hoe manabe sy mitaiza. Izy ity izany Jeneraly Ramakavelo izany no nanazava an'ilay izy fa ny ankapobeny koa izany rehefa ao anatin'ilay setrin'ny fanabeazana ianao dia mitombo foana dia mianatra eny foana dia manabe sa mitaiza. Rehefa mitaiza ianao ilay eto amin'ny ankavanana izany dia olona ho tompo-toerana ny vokany. Izany hoe ny tena mahazo tombony fa tsy ny ankohonana ny manodidina azy izany. Izany hoe mandeha pourcentage izany izy ity hoe mety hoe mahazo fa kely. Fa ny matetika izany ny olona ohatran'ny hoe taizaina fotsiny dia fixed mindset izay ilay carré ilay nolazainareo teo hoe lasa ohatran'ny hoe rigide, ohatran'ny hoe sarotsarotra izany no hoe eritreretana zavatra hafa. Amin'ny ankapobeny misy foana ny exception. Dia ny eto amin'ny ankavia indray izany rehefa manabe olona dia lasa tompon'andraikitra ny vokany. Izany hoe olom-banona mivoatra, mandroso, misy fiantraikany mahasoa ny ankohonany sy ny manodidina anazy izany ilay zavatra izany hoe growth mindset izany hoe ohatran'ny hoe tia liana amin'ny fanabeazana, mieritreritra ohatran'ny hoe liana amin'ny fampivoaran-tena ohatran'izany ilay olona. Ny vokany izany rehefa manabe ianao an-trano dia olona hita sy re, ankohonana mifanojo, mifanoro, mifandre. Izany hoe ny zavatra nozarainareo teo aloha teo hoe renao tsy ohatran'ny hoe ambony ambany be izany hoe hierarchie be hoe izay tenenin'ny ry ihany fa mifampieno
misy fotoana koa nefany mihaino ihany koa ny ankizy, misy fotoana koa ny ray aman-dreny mihaino, izany hoe mifandanja eo izany. Matetika ny ratra avy amin'ny ankizy ilay zaza hoe tsy hita mihitsy izy ao an-trano na tsisy mihaino izy, fa izay tenenin'ny olon-dehibe ihany tsy maintsy arahana, izay misy fotoana tsy maintsy ohatran'izany satria ny ankizy moa izany tsika misy hoe manatraikeva sy ny sisa, fa isika ihany koa mianatra ihany koa nefa eo rehefa manabe. Ny taonany ankizy mbola kely any am-boaka iny hatramin'ny fafito taonany eo, amin'iny fotoana iny no tena mivoatra be izany ny ati-dohany, dia ataontsika hoe ny akabeazany ny zavatra maha izy azy sy ny personnalitény efa amin'iny mbola kely iny dia efa mivoatra. Dia amin'io izany tena fotoana tena ilainy ray aman-dreny enoana sy ahafantarana ny hoe ahoana ny ahafahana manampy ny ankizy hivoatra any amin'ilay tena maha izy azy. Dia tsy haiko raha misy fanontaniana ato fa afaka jerentsika rehefa avy eo. Ny fanontaniana aty hoe mifameno ve hozy izy fa tsy mifameno ve ny fitaizana sy ny fanabeazana? Mifameno izany ilay izy sao dia misy anampiany voniaran'izay aloha mamaliany voniaran'ilay fanontaniana. Ity ilay fanontaniana. Amiko aloha le fitaizana izany ohatran'ny hoe le fandraisan'ny olona anazy mihitsy lasa ohatran'ny hoe miompy. Izay moa fitenin'ny jeneraly Ramakavelo koa izay hoe nareo ve hozy izy manabe zaza sa miompy zaza? Satria ohatran'ireny hoe akoho ireny le zaza, omenao sakafo fotsiny izy dia izay, dia omenao trano dia izay, ohatr'izay le miompy. Dia misy olona dia ohatr'izay ny fitaizan'ny zanany, izany hoe mila omena an'izay sakafo sy trano izay fotsiny no omeny dia mieritreritra izy hoe ampy an'ilay zaza izay. Nefa ny zaza izany mila beazana. Dia hoe ilay miditra hoe fanabeazana kokoa izany amiko le ho resahantsika eto hoe manabe mba olona mieritreritra izany ilay zaza fa tsy manaiky fotsiny izay baiko tenenina aminazy, dia olona tompona andraikitra araka ny voalaza teo. Dia izay no hitako hoe mahasamihafa ilay hoe manabe sy mitaiza. Misaotra-betsaka Voniary. Misy anampianareo hafa ve momba an'izay ilay hoe fanabeazana sy mitaiza? Nareo izay manatrika ao na fanontaniana fanamariana koa. Manabe ampitiavana. Inona moa izany hoe fitiavana? Fanontaniana goavana izy io satria samy manana ny famaritany azy indraindray arakaraka n'izay fomba nandraisantsika fitiavana tany amin'ny dada sy neny matetika iny no ahafantarantsika an'izany hoe fitiavana. Izay nanabe antsika izay niaraka tamintsika fahakely na ny mpiray-tampo na amin'ny lalàna mpiray-tampo manodidina antsika izany ireo no fitaratra voalohany sy nahafantarantsika izany hoe fitiavana voalohany izany. Indraindray izany raha ohatra ka hoe zaza tsy heno izy dia mety ho hafa ny fandraisana izany hoe fitiavana izany. Ny fitiavana izany nefany angovo, herijika, mila kolokoloina. Efa ao ilay izy fa ohatran'ny zavatra rehetrarehetra hoe rehefa mamboly ianao ka tsy kolokoloinao fa avelanao eo fotsiny iny tsy tondrahanao. Marina fa hoe ny zavaboary, ny zanahary manampy ihany koa an'ilay izy fa ny olombelona ihany koa afaka mikolokolo satria tsy afaka hiankina irery amin'izay hoe nahary izay. Mila fifehezan-tena, mila faharetana, fifantohana, mila fianarana. Ohatran'izao ataontsika izao anatin'ilay fanabeazana dia mianatra zavatra vaovao foana ary eo am-panabeazana no mianatra. Sady mampianatra izany mampianatra ny tenako, mampianatra ny hafa ihany koa. Amin'ny alalan'ny fizarana mila finoana ny fitiavana. Ny fitiavana dia fiainana ary ny fitiavana dia eo foana. Misy anampiany nareo telon-dravavy ve ny hoe manahoana ny fahafantaranareo an'izany hoe fitiavana izany? Amiko manokana aloha raha ny zavatra niainako tamin'ny taloha dia tsy haiko hoe manifestation an'ilay fitiavana ve izany hoe rarahina. Satria raha araka ilay niteneniko teo ihany toy an'ilay niteneniko teo hoe dadabe anay sy bebe anay moa izany tena hoe nitaiza fa mamanay ilay hoe mandeha miasa tsy eo foana. Dia avy any mamanay izany tena hitatiavako fitiavana bebe kokoa. Ohatran'ny hoe tsy dia tena rarahiko loatra ilay avy any dadabe sy bebe anay. Fa rehefa ohatra misy miady amamanay na ohatr'izany dia rehefa rarahiny, rehefa ohatra ny hoe arovan'ilay dadabe sy bebe ako eo ny tsapako hoe tia anahy zareo ohatr'izany. Dia izay no tena hoe tamin'ny mbola kely nampitomany anahy satria hoe tsapako hoe rarahin zareo tia zareo izany hoe misy mitia hoe izany ohatr'izany. Izay raha izaho manokana. Raha ho anahy angamba
Arak'izay teneninao izay koa angamba hoe le fanehoana azy ho anazy zany le fitiavana. Nahatsapako an'le fitiavana azoko zany le fahafoizana teo amin'ny dadanay. Teo foana dia tsy namelanay irery dia amin'le fihetsika tsotsotra ataony andavanandro rehefa mody dia tsy maintsy misy zavatra hoentina anay foana. Mahafohy fotoana, mitantara angano, mitondra anay mandehandeha arak'izay fahafahany. Izay angamba le fahafoizana sy le hoe eo. Izay hoe atao mitsapa hoe eo izy. Izay. Tsotra betsaka. Misy anam-piny voniaran'ny resaka hoe fitiavana. Hitako hoe fomba fanehoana fitiavana koa zany le hoe fahafoizana manome izay ilain'le zaza zany tiako tena zany hoe mandeha miasa zany le ray aman-dreny mba hitadiavana vola, mba azahoan'le zaza ahafahana misakafo, mahazo kilalao sy ohatr'izany. Fitiavana be avy amin'ny ray aman-dreny ihany koa izay. Ny resantsika teo zany hoe resaka hoe karazana fomba fanehoana fitiavana. Anjarantsika no mamantatra ny fomba fanehoan'ny zanantsika fitiavana. Satria ny zanantsika dia mitady fitiavana amintsika. Tsy ny safidiny teto an-tany ny zanantsika fa isika ray aman-dreny no misafidy. Dia avy eo nampian'Andriamanitra ihany koa safidy koa indraindray moa zany hoe misy ny ianao misafidy fa tsy totosa ilay izy misy ihany koa ny olona misafidy tsy hiteraka. Misy karazany be dia be zany manampy ny fahafantarana ny hoe raha zaza mbola kely ohatra zany tsy afaka miresaka dia amin'ny alalan'ny tomany, amin'ny alalan'ny fihetsika no anehoany an'izay filany izay hoe mila an'izao, mila karakaraina izy tsy mila kolokoloina izy. Dia rehefa mahay miteny izy na miteny ary izy indraindray mety tsy voateniny hoe manao ahoana fa isika ray aman-dreny no mijery sy mandinika zany hoe manao ahoana moa zany ny fomba. Ohatra hoe misy zaza dia tonga eo akaikinao eo izy dia hoe jereo ny sary nataoko. Dia amin'iny fotoana iny ohatra zao hoe tsara be kosa ny sary nataonao tiako be mihitsy. Ohatran'izay zao dia hoe mila hoe izay zao ilay fomba fanehoana fitiavana anankiray. Misy karazany dimy moa izy io amin'ny ankapobeny fa misy hoe ilay hoe maneho am-pitenenana sy ny hoe miaraka, fahafoizana fotoana zany, fahafoizana ny herintsika ihany koa sy ny angovinao. Eo koa ny foana hoe manao ilay hoe câlin, bisou ilay niresahan'ny namantsika anankiray teo. Dia ohatran'izay zany manampy antsika. Na isika ihany koa tsara ny ahafantarantsika ny fomba fanehoantsika fitiavana ihany koa. Dia ahafantarantsika ny tenantsika ihany koa izay ahafahantsika mahazo ny hafa ihany koa. Indrindra ny olon-tiantsika sy ny olona izay beazy tsika. Aloha tsy misy fanamarihana hafa na fanontaniana voniary. Afaka mba averan'ny kiza kely zava-dehibe mihitsy manko le resaka hoe le 5 langage de l'amour teo. Mahita hoe tena mpiova ny fifandraisako tamin'ny vadiko sy tamin'ny zanako ny nahafantarako an'ireny. Dia tsara hoe laliana bebe kokoa angamba izay zaraina amin'ireto namantsika ireto. Amin'ny fomba fitenenana ohatra zao hoe miteny malefaka, hoe mamporisika hoe mety ny ataonao, fankasitrahana. Ary fankasitrahana koa nefa tsy voatery amin'ny alalan'ny fitenena hoe misaotra fotsiny fa amin'ny fihetsika. Dia fiarahana, ohatra ny hoe miresaka zavatra lalina ohatra ny tian'ilay olona na hoe maka fotoana resahana tena anontaniana hoe manao ahoana ianao. Na ohatra hoe mamaika tsinona indraindray dia ohatra ny hoe tsy maka an'izay fotoana izay. Izany hoe ampo resaka tena hoe mifanakaiky izany. Io hoe tsy misy zavatra manelingelina fa tena hoe maka fotoana ho an'ilay olona mihitsy ianao. Dia eo ihany koa ny ohatra fanolorana, fanomezana. Ohatra ny hoe ireny fanomezana rehefa hoe tonga ny fety na hoe ny fitsingerenan'ny taonan'ilay zaza. Tsy voatery amin'ireny fotoana ireny ihany koa fa hoe hitanao hoe ny zavatra niezahana atao ka hoe izay no tena tian'ilay zaza dia omenao fankasitrahana kely izy amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra izay tiany. Hoe zavatra izay efa nitadiavina izany dia ireny izany ilay hoe fenoinao rehefa henoinao izy rehefa mahay mandinika anazy ianao dia tsy teneniny akory ary ilay izy dia efa hainao hoe ataoko surprise aminy ity ohatra. Dia ohatran'izay dia efa mampitombo an'ilay fitiavana sy ilay mampifandray, mampifanakaiky. Dia eo ihany koa ilay fanaovana an'ilay zavatra ho anazy, ohatra hoe fikarakarana anazy amin'ny alalan'ny hoe omena sakafo na hoe karakaraina ny sakafo tiany. Ity indray moa amin'ny ohatra ny hoe fankatia, ohatran'izany na hoe na ny zanantsika koa afaka ohatra hoe tiany ohatra zao hoe misy sakafo tiany be mihitsy dia omena anazy iny fenoina anazy koa zany izay ohatra hoe tsy indraindray anontaniana izy hoe inona ny sakafo tianao dia atao manokana iny na hoe miaraka manokana an'iny zavatra iny. Dia eo ihany koa ny fikasokasohana. Indrindra ny ankizy mbola kely
Hitanareo le ohatra zao le biby reny ohatra zao hoe ny alika dia le lafiny le zanany. Reny zao dia efa kasokasohany reny dia ohatran'izany ihany koa ny tsika olombelona na ny hoe mijery amin'ny maso le hoe câlin na hoe ny volony na love ohatran'izao. Ty zany tsy resaka ranofo ty fa resaka hoe hitanareo le ankizy ohatra zao hoe le hoe ny ray aman-dreny sorana menaka le zaza, orona ny lamosiny na hoe raha ankizy vavikely izy dia na ohatra ny hoe amboarina ny volony maka fotoana mihitsy dia bangona ny volon'le zaza. Ny reny sy le zanaka zao tia manao an'izany na ny ray ihany koa. Ohatran'izay zany le hoe caresse, bisou le niresahanareo teo hoe orokoroka. Zao na ohatra zao rehefa le bebe zao ohatra le zaza dia afaka ohatra ny hoe miresaka aminy ianao dia Sakambinina. ohatran'izany na hoe misy hoe mifampitantana ohatran'izany dia efa anatin'ny fihetsika mifampikasoka daholo izany. Ireo le anankidimy. Misy fanontaniana kely. Ia. Mety hoe ohatra any amin'ilay ankizy kely anankiray tonga dia hoe izy dimy ireo ilainy daholo ahafantarany hoe tia anazy ianao. Matetika manko misy olona ny anankiray ihany dia efa mahampy anazy. Possible ve izany hoe tonga dia izy dimy mihitsy? Ia, possible. Le izy possible hoe tonga dia izy dimy fa matetika misy anankiray tena mivohitra foana fa anjaranao zany mijery tsara an'ilay zanakao hoe inona le fomba fanehoam-pitiavana mety aminazy. Misy fanontaniana hafa ve na fanamarihana hafa? Roso indray zany tsika manahoana izany hoe manabe am-pitiavana izany efa niresantsika teo aloha teo ihany moa izany fa hoe ity zany ohatran'ny hoe manome sopapa kely manampy amin'izay efa ampiarinareo izay efa manampy anareo fa araka n'ilay niresana teo izany dia hoe anjarantsika ray aman-dreny no mikolo sy mikarakara mampianatra manabe ny ankizy fa tsy mifanohatra amin'izany akory. Tsy anjaran'ny ankizy izany no hoe hitaiza na hoe hanabe ny ray aman-dreny satria misy an'izany hoe ny ankizy rehefa tsy matotra koa le ray aman-dreny mitaiza azy dia lasa any amin'ilay zaza daholo no miantefa ilay izy ary tena indraindray miafy mihitsy ilay zaza tsy afaka maneho ny maha izy azy satria mila mikolokolo an'ilay ray aman-dreny dia izay zany manimba an'ilay zaza mety ampisavoritaka ny maha izy azy mety hoe hanasarotsarotra le fitombona zany izay tokony hanampy anazy hiaina fitomboana sy hoe fahazazana feno dia lasa ohatran'ny hoe voatsembatsemban'izay zany. Isika ray aman-dreny antsika mpanabe dia mila mikarakara tena anatin'io zany le hoe midiny tenantsika zavatra mbola vaovao be amintsika le izy resaka hoe self care sy self love le resana eto zany hoe makaina mila miala sasatra satria tsy mora le adiditsika tsy mora le andraikitra raisitsika dia mila tsika zany maka fotoana hikarakarana ny tenantsika mila makaina mila miala sasatra rehefa matory iny ny ankizy dia rehefa indrindrandrindra le mbola kely iny le zaza le latsaky ny herintaona roa taona telo taona iny dia tena maka sasatra miaraka amin'ilay zaza koa hoe miala sasatra koa ianao zany satria manampy antsika afaka mahafeny tenantsika rehefa maka fotoana hikarakarana ny tenantsika dia mandray ny ankizy ho toy ny olona mahaleo tena manana maha izy azy. Any hoe ny zaza zany manana ny zoany mila fihetanam-po izy zany. Sika mpanabe manaiky sika ray aman-dreny manaiky hianatra tsy ho beazina eo am-panabeazana. Ity zany le hoe ny ankizy innocence ny ankizy zany manampy antsika mianatra an'izany koa hoe fitiavana inconditionnel zany hoe tena hoe inconditionnel dia izay zany hoe manampy antsika ohatran'ny hoe hanetry tena ihany koa. Tsy mitady sitraka be amin'ny zanantsika. Indraindray tsapany ankizy mihitsy hoe vesatra ny ankizy rehefa mitady sitraka amin'ny zanantsika tsika. Tena marina izany hoe tena hoe mahatsiaro ohatran'ny hoe lasa vesatra izy. Izay ilay naveriko teo hoe tsy hifidiny ho an'ny ankizy, tsy safidiny no eto an-tany. Rehefa lehibe izy manao safidy amin'izay izy mandray andraikitra fa isika ray aman-dreny manabe azy ho tompony andraikitra. Isika manabe am-pitiavana rehefa mandiny tena sy mahay miala tsiny rehefa misy fahadisoana ataontsika. Izay ilay hoe tsisy lavatra, tsisy tonga lafatra. Manao fahadisoana na izary ao anatin'ny zavatra ity manao fahadisoana. Miaiky fahadisoana rehefa ny zavatra tsy nentina atao. Ny sosokevitra kely zany indrindra raha mbola kely ilay zaza, raha mbola latsaky ny 12 taona, 15 taona eo zany vao tena voavoatra tanteraka ny atidohan'ny olombelona. Tsy rairay avy raha tena nizotra tsara ny fahazazana sy ny zavatra rehetrarehetra dia eo amin'ny 15 taona eo vao tena feno tanteraka. Kanefa tsy midika izany hoe tsy afaka mianatra sy mitombo sy mampivoatra tena ao aorianan'izay satria
ny ataon'ny olombelona dia misy ilay neuroplasticité hoe azonao atao foana mianatra zavatra vaovao na firy taona ianao na firy taona, azonao atao foana manabe anao na firy taona ianao na firy taona, fa mbola kely no tsara anaovana an'izay kokoa mba tsy ho sarotsarotra kokoa ny andraisana an'ilay izy rehefa lehibe ianao. Dia manampy izany rehefa mbola kely ilay zaza miara-mamaky boky aminy, maka fotoana iarahana. Io izany ilay hoe miresaka milalao arakarak'ilay langage d'amour-n'ilay zaza, araka ny resantsika teo ny hoe fomba fanehoan'ny fitiavana mitsangatsangana. Izany hoe maka fotoana miaraka izany manao an'ireo zavatra ireo satria ilay nitenen'ny voniany teo izany ilay hoe mitaiza ohatran'ny hoe indraindray izany ohatran'ny hoe sahirana loatra isika ny amin'ny fitadiavana dia tsy manana fotoana hiatretana an'izay fa mila hiatreretina ihany izay. Misy fanontaniana ve na fanamarina fizarana avy any aminareo alohan'ny hidirantsika amin'ny manaraka? Ie, misy fanontaniana kely ianao resaka teo hoe mila hoe famatorana ara-pihetsem-po dia ny ray aman-dreny aloha izay vao afaka mikarakara sy manabe an'ilay zaza. Dia toy ny ahoana izany hoe famatorana ara-pihetsem-po izay? Ilay famatorana ara-pihetsem-po izany ohatra izao hoe misy zavatra tsy mety ao an-trano dia lasa ohatran'ny hoe ahilika any amin'ilay zaza hoe fahadisoan'ilay zaza ilay izy, na hoe ilay zaza no atao mandray andraikitra momba an'ilay izy, na ilay hoe fahatezerana, ampahatezerana no hikarakarana an'ilay zaza. Indray hoe ilay hatezerana no mivoaka eo am-pikarakarana an'ilay zaza. Ny ohatra izao dia misy zavatra mitranga tampoka eo dia tonga dia lasa ianao miakatra be, na hoe mitady hoe iza ny diso, na hoe ilay zaza foana no hoe mitady olona disoina, na hoe misy olona tsy mandray andraikitra izany, ilay ray aman-dreny tsy tompona andraikitra amin'ilay zavatra ataony izany. Izay anisany na tsy mahalala an'ilay fihetsem-pony koa. Izay ny hoe mila maka fotoana hikarakarana raha ny tenanao ianao. Kanefany tsy misy olona tonga lafatra. Rehefa hitanao nisy fahadisoana ianao dia afaka miala tsiny foana ianao, ary ny fahaizanao miala tsiny iny ary no manampy an'ilay zaza hoe izaho ity izany ohatran'ny hoe tsy misy olona tonga lafatra e. Dia izay ihany koa ny anarana ohatran'ny hoe raha misy fahadisoana izy dia mahita koa izy hoe izay izany ilay ohatran'ny hoe fitaratra izany e, tsitsika fitaratra. Tsy haiko raha namaly ny fanontanianao izay. Ie, mazava tsara ka azoko an-tsaina ilay tianao teneny. Ny andray izany no fanontaniako satria misy an'ilay fiteny hoe ny zaza tiana tsy tsitsiana rotsak'hazo, dia mety ve izany ny mikapoka zaza? Miankina amin'ilay fandehan-javatra ilay izy. Izaho tsy afaka hiteny hoe izao ny atao na izao ny atao satria ny zanako ihany no afaka azonareo. Fa izao ilay izy ny aty Amerika izao arakarak'ilay lalàna no ijerevako an'ilay izy. Ety izao tsy misy lalàna mandrara an'izany. Fa nefa kosa misy faly izy. Raha mamela marika ilay ray aman-dreny, izany hoe tonga any am-pianarana ilay zaza, misy mangana ny tarehiny na hoe hitany hoe misy zavatra marika izany voakapoka ilay zaza, dia azon'ilay mpanabe, ilay mpampianatra ataony mitory an'io ray aman-dreny io izay nikasy tanana an'io zanany io. Ilay zaza ihany koa afaka mitory, afaka miteny an'ilay mpanabe any am-pianarana izany hoe ny vonon'ny ray aman-dreniko na ohatran'izao ny trangana hoe ny kapohany. Ilay vonony izany somary mafy be fa izay izany ilay izy e. Matetika ataon'ny olona ilay izy satria efa tena tsy misy hirika intsony. Ohatran'ny hoe efa tsy hitany intsony izany izay atao na hoe izay ny fomba nitaizana anazy, izay ny fomba nanabeazana anazy. Izay izany nataon'ny ray aman-dreniny. Dia matetika tsinona isika na ilay fomba nanabeazana antsika iny no averintsika indray na iny no ialantsika. Na mitovy amin'iny izany na iny no ialantsika. Miankina amin'ilay hoe isaky ny zavatra atao tsy mety ataon'ilay zaza ve dia kapohanao foana ve izy. Miankina amin'izay izany hoe tena kaparika izany ilay izy ary raisina hoe pourcentage hoe ohatran'ny ahoana ny fampiasainao an'ilay izy. Fa miankina amin'ny tsirairay avy ilay satria ianao manao an'ilay izany dia ianao no tompona andraikitra amin'ilay zavatra ataonao amin'ilay zanakao. Tsy haiko na navaly izay fa raha araka ny fikarohana, raha zavatra hoe tiana ho ampitaina izany hoe zavatra atao haharitra, raha ohatra hoe tianao izany ny hampita fanabeazana na hoe misy zavatra tianao hatoro an'ilay zaza amin'ny alalan'ny kapoka, tsy ho tadidina ilay izy fa tahotra no vokan'ilay izy. Izany hoe mety hoe mandaitra iny eo dia eo fa lasa miteraka tahotra ilay izy ohatran'ny hoe tsy mampifanakaiky fa ohatran'ny hoe lasa tsy misy fampitokisana indray izany. Efa tsy izay ny tanjon'ilay ray aman-dreny. Dia izay izany mila fantarinao hoe inona no mahatonga anao manao an'izay, hoe inona moa ny antony. Izaho manokana izany nitaizaina tamin'ny alalan'ny kapoka fa dia nisy fotoana izany hoe izay ny par défaut dia nanao fa hitako hoe tsy nety ilay izy dia novaiko ilay fomba
fanaoko. Misy fotoana nefa indraindray ianao tena tsy miheno ilay zaza dia indraindray lasalasa ho azy ilay izy dia avy eo ianao mahita hoe tsy mety ilay izy fa resahana ilay izy dia eo amin'izay hoe afaka atao resaka ilay izy rehefa samy tony. I Voniary. Ie, antsotra betsaka fa voavaly ilay fampirina. Misy minoratra hoe za manokana tsy manaiky ny fikapohana zaza satria misy stress ny ray aman-dreny amin'ny olana zareo samy lehibe dia mikapoka. Izay mihitsy ilay izy hoe olana avy any ilay izy na zavatra eritreretina hoe nety tamin'izany dia nefany tsy mampifanakaiky ilay izy. Tahotra izany no vokatr'ilay izy. Kanefany raha araka ny fikarohana izany fanajana amin'ny alalan'ny tahotra izany tsy mandaitra. Dia tiako hanampiana azy kely eo amin'ny resaka ilay miara-mamaky boky. Ilay miara-mamaky boky tena tsara be ho an'ny ankizy satria be dia be ny tombontsoa azo avy amin'ilay izy na tombontsoa ho an'ny hoe fahaizany mamaky teny fotsiny ilay amin'iny fotoana iny ianao izany afaka maneho fitiavana be ho an'azy. Ohatra hoe ampifoinao izy, indrindra moa ilay zaza mbola kely, ampifoinao izy mamaky boky dia miaraka eo ianareo, izany hoe fotoana manokana ho anareo iny dia tena hitako hoe tena zavatra tsara be eo amin'ny resaka fanabeazana ampitiavana iny fotoana famakiana boky iny. Ie, mikasika an'izay indrindra no resantsika manaraka satria zava-dehibe ilay izy. Izaho ao anatin'ny fanabeazana tsinona amin'izao fotoana izao somary miratsiratsy ny tahan'ny zaza tsy mahay mamaky teny na aty Amerika eo na aiza ny maneran-tany satria eo izany ilay resaka teknôlôjia aloha izany ilay hoe ilaina ny teknôlôjia ahafahantsika ohatra izao tsika izao raha tsisy teknôlôjia ohatran'izao fa mila balance koa ilay izy. Fa ohatra izao hoe raha zaza kely omenao tablety na hoe ampijerenao tele fotsiny dia misy fiantraikany any amin'ny tsy ahafahany mamaky teny na hoe mahalala anazy na hoe mahafantatra ny momba azy sy ny sisa satria na ny ati-dohany ary mety ho sahirana mandray hikarokaroka sy hanao zavatra ohatran'ny hoe mahasoa azy maharitra izany satria ny tanjontsika amin'ny fanabeazana dia inona moa fa dia hoe zavatra mahasoa maharitra, izay ny tena tanjontsika fa tsy hoe zavatra hoe androany dia ny androany ihany ny eritreretina fa ny fikasantsika dia hoe olom-banona, olona aleo tena, olona tompona andraikitra. Dia izay no hoe mivaky boky tena mahasoa manomboka ao an-trano. Tsy afaka ekinantsika amin'ny any am-pianarana mihitsy io fa manomboka ao an-trano. Ary manomboka ao an-trano ny fanehoana fitiavana miabo. Ilay niresantsika teo ilay karazana fahafantarana an'ilay fomba fanehoana fitiavana izany anisan'ny manampy an'io. Tsy voatery amin'ny alalan'ny teny fa ilay fihetsika fanamafisana fifandraisana amin'ny alalan'ny vaky boky. Ilay niresahan'ny Voniary vao teo hoe na ilay zaza mipetraka eo ambony fonanao ary na ilay zaza mahita hoe maka fotoana ho anahy dada sy neny. Eno sy ny sisa miaraka izay dia manatsara ny fifantohana sy ny fitadidiana ny vaky boky mahatsara ny fahazahoanao ny hafa. Resaka empatia izany ity ilay fentanam-po sy ilay fangorahana sy ny sisa fahazahoanao ohatra nahoana ny hafa, fahaizana mifanakalo. Ohatra hoe zaza ny aty tsy haiko moa izany ny Madagasikara, za tsy nitaizana tao anatin'ny boky fa taty aoriana fa tena mitady an'izany. Ny zanako izany ohatra hitanao mihitsy hoe na ny fanaon'ny olona izany hoe alohan'ny hatory no hamakiana boky ilay zaza manampy amin'ny torimaso ho an'ilay zaza tsy dia mahitahita tory mampihena ny adi-tsaina, mampihena ny rarin-tsaina, manatsara ny fahasalaman'ny saina, manampy antsika ho ela velona. Isika izany rehefa mampianatra an'io, mampita an'io dia ny ankizy mamaky boky ho azy izy rehefa avy eo. Ohatran'izay izany ilay izy hoe tombotsoany ho an'azy nefany mandrakizay ilay hoe fifantohana, fitadidiana, fahazahoana ny hafa, fahaizana mifanakalo, torimaso zava-dehibe ny adi-tsaina. Fantatsika tsara mihitsy ny adi-tsaina amin'izao fotoana izao hoe tena mibetsaka. Ilay Sareto Edison manao dokam-barotra kely, boky nosoratako sy nataon'ny Tofo Rakotovao ny sary momba ny hoe fianarana amin'ny ankapobeny. Izany hoe ohatra ny mamboly hazo na ny hoe fanabeazana toy ny mamboly hazo satria volenao ilay izy teneninao izany hoe aniriana any iny asa avo be dia analoka anao. Dia mila tondrahana, mila kolokoloina. Dia ohatran'izay ilay izy hoe mamafy tsara dia mijinja zavatra tsara. Izay ilay izy izany amin'ny ankapobeny. Resaka hoe fanabeazana sy ny hoe tombotsoan'ny vaky boky manomboka ao an-trano. Misy fanontaniana ve na fanamariana avy aminareo telo mirahavavy ao ho amin'ny mpanaraka?
Tsy misy fanontaniana aloha avy aty aminay fa tsy haiko na efa nitenen'i Tiza teo ihany hoe ity boky ity zany a boky navoakan'i Tiza dia misy eto an-toerana izy ity dia aty amin'ny Voniary izany no mivarotra an'ilay izy ho anareo eto an-toerana izay mitady an'ilay izy. Fa tsara be io boky io sady misy hira izany miaraka amin'izy io. Antotam-barotra kely. Satra betsaka. Ok, lasa aloha alohan'ny hidirantsika satria efa mamara-panana ny anjarako tsy haiko hoe izy mirahavavy raha misy fanamariana hafa alohan'ny hidirako amin'ilay fanontaniana teo satria efa somary mila réflexion kely ilay rehefa fihotsiana. Tsisy fanontaniana avy aty aminay ka. Ok. Dia manaraka izany asaiko indray nareo izay manaraka mivantana na ho anareo telo mirahavavy an-tanandro aka sary an-tsaina ireo fomba nanabeazana anao am-pitiavana tianao ampiharina indray izao arak'ilay zavatra niresahantsika teo izany. Misy zavatra efa nanampy anao dia misy ihany koa mety hoe vao izao vao heninao dia manasa anao aka sary an-tsaina ireo fomba fanabeazana am-pitiavana tianao ampiharina indray izao. Dia inona no tsapanao any anatinao any eo am-pieritreretana an'izany. Maka 2 minitra isika, afaka manoratra ianao afaka mizara ihany koa rehefa avy eo izay moa no tena manampy satria fampizarana ilay izy. Manasa anareo hizara Voniary raha misy fomba fanabeazana am-pitiavana nianaranareo teo tianareo ampiharina indray. Fomba fanabeazana am-pitiavana tiako ampiharina izany ilay hoe mahafohy fotoana dia maka fotoana miaraka manao zavatra amin'ny zanako. Ilay izy moa efa ampihariko izao ary tena hitako hoe tena tiany. Ohatra hoe izaho manko izany ao an-trano miasa dia ny zanako koa mianatra ao an-trano ihany. Dia ohatra hoe misy fotoana ry zareo milalao any an-tokotany any dia misy fotoana ohatra miverina ho azy eo aminao eo izy dia mitady anao. Dia amin'iny izany izy ohatra ny hoe mitady tsy ampy anao izy dia mitady fanehoam-pitiavana. Dia amin'iny indraindray ohatra hoe manao câlin na miresaka kely na miaraka milalao kely. Dia rehefa afa-po izy dia izy indray no miteny ndana amin'izay maman mandeha. Dia ohatr'izay ilay izy ilay manome fotoana kely ho anazy na dia kely fotsiny na 10 minitra ary dia efa hitanao hoe afa-po izy dia faly izy dia lasa izy tsy mikizitina aminao izy rehefa avy eo. Dia izay izany ilay fiarahana manao zavatra, fahafizana fotoana, dia ilay fampikasohana, dia ilay fampiresahana koa. Ilay izy mety hoe sarotra satria ilay izy zazakely ny zanako moa mbola kely daholo 9 taona no zokiny indrindra. Mety hoe sarotra ilay fampiresahana fa taizana tsikelikely amin'izay izany izy dia amin'izay no lasa hoe fahazaranao an-trano ilay mifampiresaka sy mifampizara. Dia hoe ahoana inona no tsapako ao am-pieritreretana an'izany tsapako hoe faly vao mieritreritra an'ilay izy dia misy hampaliana be sy fahasambarana ny anatiko any. Ho anahy koa angamba mitovy amin'izay voalazan'ny Voniary izay ny tsapako izany hoe ilay ankizy izany tena ilainy mihitsy ilay fotoana miaraka aminao. Dia ho anahy angamba izay no tena hoe tiako efa ataoko izao fa tsapako hoe mila atao ezaka misimisy kokoa miaraka milalao aminy. Ny zanako izany mangataka andao tsika lalao neny andao nao an'izao dia andao nao an'izao. Misy fotoana ianao reraka dia atao ity any izany dia avelanareo makay neny atao indroa na atao intelo. Ilainy izany ilay ianao mahafohy fotoana miaraka aminazy dia izay izany amiko no hoe ezaka avy aty amiko angamba mahakasika an'izay hoe ilay fotoana iarahako milalao miaraka amin'ilay zanako na dia eo ary ilay avy zanany avy miasa amin'ny hariva dia eo koa ilay resadresaka araka rehefa niteneniko teo am-piandohana hoe nenahy ilay zanako voalohany aloha manao an'izay fa ilay faharoa mbola kely tsy inona fa tena miteny mihitsy andao tsika sy neny hiresaka dia neny no manombo dia miresaka eo izay roa dia hoe tantarao sy ohatran'izao. Dia ho an'ilay kely angambany ilay resaka vakibokintsika teo hitako hoe nenahy ilay zanako tena mangataka mihitsy tantarao tantara neny tsapako hoe ilainy izany izay dia fotoana iarahany aminao dia tiany dia izay angamba ilay ezaka atao dia miteny an'izany ao dia tonga saina be hoe tena izay mihitsy ilay fanehoam-pitiavana ilain'ilay zaza mahatonga saina izany mieritreritra amin'izay. Raha ny an'indray koa iny izay resaka fotoana izay satria tsika ohatra samy sahirana amin'ny resaka fitadiavana. Izy aloha efa atao tsy hoe tsy atao fa efa atao ilay izy fa mila ezaka mba hoe constant izany fiteny an'izany hoe mba maharitra fa tsy hoe isaky ny ohatra rehefa alatsinainy ihany ohatra na tsy haiko fa mba hoe maharitraritra izay constance ilay izy izay. Iny sarotra be any aloha satria hoe indraindray ianao sahirana ohatra
misy asa aty an-trano ohatra, za manko mandeha mivoaka miasa, ohatra hoe lasa nisy asa taty an-trano ohatra, dia nefa tonga ny hoe fotoana iarahanay ohatra dia mitaditady eo izy dia manjary lasa misy kizitinana kely hoe ahoaka aloha vetivetika ohatr'izay dia manjary tsapako hoe mampalahelo indray ilay zaza indray lasa micomprendre avy eo ohatra ny hoe lasa ilay zaza indray miafy ve fa nefa fandanjalanjana an'ilay zay koa izany ohatra hitako hoe sarotra be mihitsy hoe ilay asa tsy maintsy mila vitaina nefa ilay zaza mitady dia ohatra hoe ilay zaza indray lasa miafy dia malahelo ianao avy eo indry ohatra ny hoe lasa lehibe tsy fidiny ve ilay zaza amin'izay tsy haiko tsapako izao mieritreretana izany zay hoe manjary hoe sao dia tsy miaina an'ilay fahazazana indray ilay zaza ve rehefa ohatra ka angatahako zavatra be dia be avy any aminy satria hoe mila mifandanja ilay izy dia somary very kely hoe ahoana izany ny andanjalanjako an'ilay izy izay. Tsotra betsaka. Izany zao tonga dia eo amin'izany zao ilay hoe firesahana, fampiresahana hoe manenjika asa kely aloha neny fa rehefa avy eo tsika miaraka dia amin'izay izany ilay hoe manao catch up, ina moa dikany hoe mi-catch up hoe ianao izany lasa rehefa vita izany ilay asanao iny dia amin'iny amin'izay ianao ohatran'ny hoe manonotra an'ilay fotoana ilay ananao fa tsy maintsy resahanao izy hoe amin'izay tena ilaina be mihitsy ilay miresaka na eritreretinao hoe tsy mahazo ary ilay zaza resahana foana izy, tenena izy hoe hitandry mbola miasa kely neny aho fa rehefa avy eo tsika miaraka dia ajanoko mihitsy ny pirimina daholo mihitsy ny zavatra manelingela rehetrarehetra izany tena maka fotoana miaraka aminy dia ny ankizy mahazo tsara mihitsy rehefa tenenina arak'izay hoe mbola manao zavatra kely aloha fa afaka adiny iray na afaka 15 minitra tena ho anao mihitsy dia tena miaraka tsika ohatran'izay azony tsara mihitsy ilay izy rehefa resahana mazava ohatran'izay ary izay mihitsy ary manampy azy hoe ay izay aho izany miandry aho izany dia fantatro fa hisy zavatra rehefa avy eo izany ilay fiandrasako izay dia misy ohatran'ny hoe valisoa noho ilay fiandrasana izay satria ny ankizy koa mila mianatra faharetana, isika olon-dehibe koa mila mampianatra faharetana ny ankizy koa dia ohatran'izay anisany mampifandray amin'ilay resaka hoe fifampiresahana arak'izay ilay izy izany. Dia izay Namatsika amin'ny Facebook ve tsisy mizara. Sehoako ity anankiray ity hoe fanabeazana misaotra ny lanto ny ala aloha manao fizarana be mihitsy ny ao amin'ny valikafatra ao fanabeazana tena nafinaritra fahiny izy ny tantarangano mpanao dadabe sy bebe eo amorom-patana ary tena manome lesona entina miatrika ny fiainana. Izany izao ny fomba fanehoana fitiavana, fiarahana, fifandraisana tena tsara be. Izay izao no anato dia i Cynthia koa izay no revalian'ny lanto dia i Cynthia nanoratra momba n'ilay fikapohana zaza hoe tsy manaika fikapohana zaza. Dia namatsika anankiray ihany koa miteny misaotra amin'ny fizarana. Izay angamba ny aloha no zaraiko eto. Izay ny anjarako meko sehatra amin'izay i Voniary hizara ny anjarany raha toa ka tsy misy fanontaniana na fanamariana hafa avy any aminareo. Tsisy fanontaniana sy fanamariana avy aty aminay. Ny lohahevitra nozaraiko androany izany dia hoe izaho aloha izany hoe io ilay nitenenin'ny Tija tery aloha tery hoe ianao mpanabe ianao reny mila mahay mitia ny tenanao aloha, mikarakara ny tenanao, mahafehy ny tenanao izay vao afaka hoe manabe am-pitiavana. Dia izay izany na tonga ilay hoe izaho aloha ianao izany no tokony eritreretinao voalohany indrindra. Dia inona no resahako anatin'izay mila maka fotoana ho anao ianao. Ilay izy moa izany tonga dia nataoko hoe izaho satria amin'izay mora amintsika no mandray anazy hoe izaho aloha dia inona ny ataoko amin'izay maka fotoana ho aho dia tonga saina amin'izay zavatra rehetra ataoko dia ekeko am-pitiavana ny tenako. Ireo izany zavatra mila tadidiko dia misy fiteny miabo affirmation positive moa izany ilay izy fiteny miabo hozaraiko amintsika any amin'ny farany any. Tena nahatonga an'ity hoe izaho aloha ity moa izany satria hoe efa fantatsika hoe inona daholo ilay tiantsika atao, inona daholo ilay tokony atao amin'ilay hoe fanabeazana am-pitiavana. Ohatra hoe fampiresaka, afohy fotoana na hoe raha misy zavatra mahatezitra dia tsy hikapoka an'ilay zaza izany fa ifampiresaka. Dia nefa indraindray rehefa eo ny be asa be ianao, misy zavatra hafa mahasorenanao dia lasa indraindray any amin'ilay zaza ilay izy no miantraika hoe lasa any amin'ilay zaza indray no kizitiny ianao na mikapoka anazy sy ohatr'izany mba ahafahana miala amin'izay izany dia hoe ny tenanao aloha izany no mila jerenao.
dia hojerentsika ilay hoe ahoana ilay maka fotoana ho anao. Dia ity izany hoe maka fotoana ho ahy aho. Maninona moa mila maka fotoana? Satria anisan'ny fanehoam-pitiavana hoy isika teo ny fakana fotoana ho an'ny olona tianao. Dia ianao nefa olona tiavinao eto izany dia izay mahatonga hoe mila maka fotoana ho anao ianao. Dia voalohany vao maraina alohan'ny foazan'ny olona. Satria ianao tsy maintsy hikarakara ny zaza, tsy maintsy hikarakara ny vady, hikarakara ny tokantrano rehetrarehetra, hiasa. Dia mialohan'izany zavatra rehetra izany tokony hoe ianao no karakarainao voalohany. Mifoha vao maraina alohan'ny olona izany ianao dia azonao atao ohatra ny hoe mivavaka, manao méditation, izany hoe mikarakara an'ilay fanahinao ao anatinao ao. Dia amin'izay ianao mahatsapa tena hoe tena tia ny tenanao mialohan'ny hafa izany satria tsy afaka hitian'ny hafa mihitsy ianao raha tsy ny tenanao aloha no tianao. Amin'ny fotoana io koa ianao afaka hoe mamaky boky mampahery na mihaino zavatra na mijery vidéo le sy tantara mampahery ireny izany e. Ny ahy moa izay izany no fanaovako hoe isa-maraina dia mamaky boky matetika na mijery an'ilay vidéo hoe motivational talk ireny izany. Dia azo atao koa ohatra hoe amin'iny ianao manao yoga, raha manao yoga dia afaka mandihindihy ao an-trano koa ianao raha izay no tianao. Fa amin'iny izany ianao dia ianao irery. Dia izay ilay hoe vao maraina izany azonao atao izay. Dia tsara koa maka fotoana anaovanao izay zavatra tianao ao anatin'iray andro. Ohatra hoe izaho izany manoratra ny zavatra tena tiako rehefa misy zavatra mahafinaritra anahy na misy zavatra matezitra anahy dia manoratra foana. Na indraindray misy aingam-panahy dia manoratra tantara ohatra. Dia izaho mila maka fotoana an'izay izany ao anatin'iray andro. Dia ho anao koa fantaro hoe inona ilay zavatra tianao. Manao lisitra mihitsy izany, manao liste de plaisir hozy ny fitenin'izareo anazy. Inona kay ilay zavatra tianao. Misy an'izay fiteny izay koa hoe tsy hoe ny fanaovantsika zavatra be da be no mandreraka antsika fa ny tsy fanaovantsika zavatra tiantsika. Misy olona ohatra hoe tia manao fanatanjahantena dia maraina mandra-parivon'ny andro izy mihazakazaka manao baskety, tsy mahatsiaro reraka satria maninona? Satria tiany ilay zavatra. Fa raha hoe zavatra hafa izany nasaina nataony dia tonga dia mahatsiaro reraka izy. Dia izay hoe matoa-tsika mahatsiaro ohatran'ny hoe tsy afa-po, ohatran'ny hoe tonga dia lany fotsiny izany ny angofontsika satria tsy manao zavatra tiantsika tsika. Izay izany ezahana hoe raha ohatra ka misy moa izany hoe ny zavatra tiany dia ny asany mihitsy dia efa tsara vitana izany izy dia vahiny foana ny atao mandritra ny andro. Fa raha ohatra ka izany zavatra hafa indrindrandrindra ankoatran'ilay asa ataonao mandritra ny andro ny zavatra tianao dia tena mitadiava fotoana, manokana fotoana anaovana an'izay zavatra tianao izay. Dia manaraka maka aina. Tena ilaina ilay fotoana maka aina satria mety tena fotoana iny ohatra ianao reraka dia mora kizitina. Lasa mora kizitina rehefa reraka. Mizaha maka aina foana izany mety hoe mitsotsotra ohatra ianao raha afaka hoe mitsotsotra am-pandriana na mipetrapetraka dia mijerijery zavatra maitso ohatr'izany. Mizaha maka aina izany. Ohatra hoe fotoana avy misakafo ohatra dia manao la siesta. Arakaraka ny fahafahan'ny tsirairay moa izany io e. Fa mizaha maka aina foana. Izaho moa izany nefa nisy fotoana tratran'izany ilay tsisy mpanampy mihitsy ao an-trano, izaho irery, zaza anankitelo dia tsy maintsy ataoko daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia amin'iny nefany amin'iny indrindra ianao mila maka aina satria ianao nisahana an'io rehetrarehetra io nefa ny zanakao koa eo mitady an'ilay hoe fitiavana avy any aminao dia mila maka aina izany ianao eny antenantenany eny mba tsy ho mora kizitina. Dia manarakaraka an'izay mikarakara ny vatana amin'ny fomba rehetra izay mety eritreretintsika fa indrindrandrindra ilay manao fitaizana vatana izany e satria ny angovo ao anatintsika mila tairitairina indraindray dia arakaraka ny hetsehantsika nefany no manetaitra an'izay, mampifoha an'izay dia mahatonga antsika ho falifaly. Dia azo atao ohatra hoe mandihindihy na manao fitness, manao zavatra ohatr'izany izany ao an-trano na any amin'ny toerana efa voatokana. Dia izay izany ilay hoe maka fotoana ho anao manokana mariky ilay hoe fitiavanao ny tenanao. Asa na misy sanam-pintija na misy tianareo fanamarihana na fanontaniana avy aminareo no mikasika an'io. Tsy haiko hoe fanamarihana ve fa raha ny anahy manokana miteny Voniary teo hoe rehefa maraina dia ianao aloha karakarainao izay vao ohatra hoe vady aman-janaka ohatra. Nefa ny anahy raha izaho manokana dia aleoko aloha karakaraina ilay olona dia avy eo manana fotoana bebe kokoa hikarakarako ny tenako. Tsy haiko hoe mety ihany ve izany satria raha vao ohatra hoe izaho karakaraiko ny voalohany ohatran'ny hoe vao fetra be ahako
mahatsiaro tena voafetra be ahako satria hoe mbola hikarakara zareo rehefa avy eo. Fa rehefa hoe zareo no karakaraiko mialoha, ohatry ny afaka migalabona amin'izay avy eo hoe anahy amin'izay daholo ny fotoana. Saika hoe fitiavan-tena kely ve izany sa hoe sa hoe tia an'ilay olo. Ny olon-kafa foana no nalefako mialoha. Na tsy resaka fikarakarana ary fa ohatra hoe eny e, rehefa zavatra dia aleoko foana ilay olona mandeha aloha dia avy eo ahako haiko kokoa izany mijery an'ilay fotoanako. Tsy haiko hoe fitiavan-tena ve izany sa fitiavana loatra ny hafa. Iny zany mety hoe arakaraky ny fandaminanao azy manokana eo fa za zao ohatra taloha vao mifoha maraina dia tonga dia miasa satria hoe misy asa ianjehana vao mifoha maraina dia tonga dia miasa dia lasa le asa izany aloha ny voalohany dia nefa hitako hoe mikorotana be ihany ny androko rehefa aveo. Mety hoe ianao ihany mahay mandamina anazy fa izay zany zava-dehibe indrindra hoe mila maka fotoana ho anao manokana tsy miaraka amin'iza n'iza. Izay ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Izay mihitsy ilay izy samy manana ny mampety azy fa ilay hoe ilay namantsika teo zao hoe karakara ny hafa aloha dia izay vao manao. Fa hoe rehefa manam-potoana rehefa misy fotoana izany hoe ianao ihany koa hita ao anatin'ilay izy fa tsy ny hafa foana. Izay ilay mifandanja dia izay no manampy an'ilay izy. Ohatra hoe ny anahy zao arakaraka ohatra zao hoe tonga dia taitra ilay zaza dia tsy maintsy miaraka aminy aloha. Indraindray koa izany ianao hoe misy zavatra maika tampoka dia manao an'iny aloha fa zavatra tsapako izao tamin'ny anahy rehefa maka fotoana hoe vao maraina mbola tsy mifoha iny ny olona rehetrarehetra dia lasa manao yoga. Izany hoe tsy mikasika telefaonina tsy mikasika ninina mihitsy vao mifoha fa misotro rano tsara dia manao yoga. Tena hitako mihitsy misy fiantraikany amin'ny tontolo androko iray manontolo ilay nangalako fotoana ho anahy manokana iny fa tsy tonga dia rotoroto be nanao zavatra fanesesy izany. Ohatran'izay fanehoan-kevitra izay dia toilantsika amin'ny slide manaraka angambany. Tia tonga saina amin'izay rehetra ataoko raha adika amin'ny teny frantsay moa ilay izy dia hoe conscience de soi. Ohatra hoe tezitra be izany ianao dia mikapoka ny zanakao dia avy eo rehefa elaela ianao vao tonga saina hoe za ve dia mikapoka ny zanako ohatran'iny dia eo ianao vao malahelo manenina be satria ohatran'ny hoe tsy tonga saina ianao teo ampanaovana an'ilay izy. Tsy haiko na efa tratran'izany ve ny sasany sa ahoana fa fotoana izany ianao hoentin'ny fihetseham-po loatra dia ohatran'ny hoe tsy ianao izany nanao an'ilay zavatra teo na ohatra hoe kastanana na ohatra hoe zavatra noteneninao dia ohatran'ny hoe tsy izany akory ny tena tiako tenenina teo dia mahatonga an'izay satria tsy tonga saina izany ianao dia ahoana izany ny atao mba ahafahana manao an'izay. Voalohany indrindra miaina zato isan-jato ny eto izao ankehitriny izao. Ny tiako tenenina dia hoe amin'ny fotoana ilay mbola milamina tsara izany ity izany amin'ny fotoana ohatra hoe ianao mipetraka tsara ianao falifaly tsara dia mizara miaina zato isan-jato ny fotoana. Ohatra hoe rehefa eto ianao dia ezahana tsy alefa lavitra be ny saina tsy mieritreritra zavatra fa afantoka eo amin'ny zavatra atao izany ny saina sy ny fo mampanay rehetrarehetra dia iny izany manampy ianao hoe rehefa tonga ny korotana rehefa tonga ny ady dia efa zatra an'izay ny sainao dia lasa fahazarana izany ilay izy hoe miezaka ny eto foana dia amin'izay tadidinao tsara ohatra hoe iny izany ilay zanakao fa mahasosotra be ny zavatra ataony dia tokony tenanao tsara ianao dia fantatra hoe izao ny zavatra tiako tenenina amin'ity zanako ity izao ny zavatra tiako atao dia iny ny ataonao fa tsy hoe ilay fihetseham-po no lasa mitarika anao. Asa na mazava amintsika ve izay ohatr'izay ilay izy. Azafady manapaka fa io ilay hoe raha ohatra hoe raha sanatria izany nisy fihetsiketsiny dia io ilay afaka miresaka indray ao aoriana rehefa vita ilay izy raha sanatria izany hoe nisy an'izay dia afaka atao no miresaka indray avy eo ilay miala tsiny hoe miaiky fahatsonana hoe miala tsiny fa tsy nety ny nataoko teo izay fotsiny dia efa na dia fiezahana manao an'ilay izy indray mandeha izany hoe fiezahana manarina an'ilay zavatra tsy nety izany tsy mamerina an'ilay izy indray izay koa anisany ohatrany hoe ilay hoe miaina sy hoe tonga saina amin'ny zavatra atao manaraka amin'izay izany mbola tsaratsara kokoa noho ny fialatsiny satria raha be loatra koa ilay fialatsiny dia ohatrany hoe tsy mandaitra indray. Dia ao anatin'izay izany hoe rehefa misy zavatra miseho dia maka fotoana aloha andinihana. Izany hoe tsy ilay fihetseham-po izany no ataonao mitondra anao za mandinika an'ilay olona mitaiza zaza ireny izany olona mitaiza ny zanako ao an-trano dia na dia efa misy zavatra mahasosotra be ataon'ilay zaza dia izy ohatrany hoe tsy tezitra mihitsy izy fa manambitamby an'ilay zaza foana sy ohatr'izany. Izany hoe hainy tsara mifehy an'ilay fihetseham-pony satria hoe zanak'olona ity tsy azo kapohana tsy azo tabatabaina tsy azo kitakitaina dia ohatr'izay hoe matoa izy afaka manao an'izay dia ianao koa afaka manao an'izay amin'ny zanakao hoe
mandinika tsara foana izany ianao alohan'ny misy zavatra ataonao, indrindrandrindra rehefa amin'ny fotoana mampiakatra be amin'ny fihetseham-po iny. Dia misy an'ity anankiray ity koa hoe raha ohatra izany ka tena hoe tsy voatazona anao ny fihetseham-ponao dia azo atao miataka kely eo amin'ilay zavatra masosotra. Ny natorin'ny olona manko izao ohatra hoe ianao mampianatra ilay ankizy kely 3 taona sy 4 taona ilay mbola samy manao izay tiany ireny. Indraindray nefa ilay olona ohatra misy zavatra masosotra anazy koa avy any an-tranony dia mba tsy hitabatabana an'ilay zanak'olona eo izany dia mandeha mivoaka aloha ilay mpanabe dia asaina tazomin'ny ankizy hafa izany dia mandeha mivoaka dia any an-tokotany any ohatra izy no kikika any izy mamoaka an'ilay hatezerany rehetrarehetra. Dia ianao koa izany azo atao mihitsy izay zavatra izay hoe rehefa tena tsy zaka ilay fihetseham-po dia miataka kely mihitsy aloha mba tsy hanaovana zavatra tsy tianao izany, tsy hanaovana zavatra tsy eritreretinao. Izay izany ilay hoe tonga saina amin'ny izay rehetra ataoko. Afaka miroso amin'ny slide manaraka ity azafady. Dia ity ilay nitenin'ity teo hoe rehefa misy fantatrao nefa fa tsy nety ny zavatra nataonao satria isika olombelona tsy tonga lafatra. Mety misy ohatra hoe tsy nety ny nataonao dia ekena am-pitiavana ny tena. Izany hoe tsy manamely tena be foana hoe ilay zanako dia nataoko an'izao. Araka ny hafa ohatr'izao dia ny zanako ohatr'izao. Dia lasa manamely tena be ianao ao anatin'ilay izy. Dia nefa ilay fanamelohan-tena ianao ihany izany mitsakotsakoana iny ao fa ny zavatra tokony atao dia miezaka miova raha ohatra ka hoe misy fahadisoana nataonao. Rehefa avy mifampiresaka moa izany araka ny tenentsika teo hoe tsara foana mifampiresaka amin'ny zanakao, mifampiresaka amin'ilay zazabeazonao ianao fa rehefa vita izay dia ianao koa miezaka miova satria efa fantatrao hoe ilay tsy nety ny zavatra nataonao. Dia izay ezaka kely vita tsara mba hifaliana. Izaho misy fotoana tena tsy mahay mifehy ny hatezerako mihitsiny dia zavatra anisan'ny mahafaly anahy hoe rehefa misy fotoana izany ohatra hoe mikorotana be ny ao an-trano dia nahavita mifehy ny hatezerako dia faly aho ao anatin'izay. Dia izay ilay tiako zàrana amintsika hoe mifalia rehefa misy ezaka vita sy fivoarana hitanao eo amin'ny tenanao na kely faran'izay kely dia manaiky diso. Ny olombelona manko matetika manana ego be izay dia tsy manaiky diso mihitsy na dia hita fa diso izao. Fa na dia ray aman-dreny ary ianao na dia mpanabe ary ianao rehefa fantatrao hoe diso ny zavatra nataonao dia manaiky diso dia miala tsiny dia miezaka miova rehefa avy eo. Sao dia misy fanamarihana na fanontaniana, fizarana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Tohizako ihany ary izany dia teny miabo, affirmation positive. Anisan'ny tena manampy betsaka io ao amin'ny fifehezana ny tena, fifehezana ny fihetseham-po. Ny anahy izao ohatra anisan'ny teneniko matetika rehefa misy zavatra tsy tiako ohatra ny ataon'ilay zanako dia averiko foana ao an-tsaiko hoe tiako ny zanako. Iny manampy anahy hifehy an'ilay fihetseham-poko. Dia ohatr'izay ilay hoe affirmation positive izany hoe misy teny teneninao aminao, amin'ny tenanao. Ohatra izany hoe ianao nahita citation tanoany, ohatra hoe nahita hoe raiso an-tanana ny fiainanao dia ny affirmation positive mifanaraka amin'izany hoe raisiko an-tanana ny fiainako. Izany hoe tena teneninao hoe ianao ilay zavatra, ianao dia izy izany hoe tena ianao manao an'ilay fihetsika. Dia ohatra koa izany hoe affirmation positive azo tenenina koa hoe avelako maneho maha-izy azy ny zanako. Satria ao anatin'ilay hoe manabe am-pitiavana izany ilay izy dia niteny zavatra be dia be tsika teo hoe ny zaza mahaleo tena. Dia mba handraisanao tsara an'izay hoe ny zaza mahaleo tena, mananjo aneo amin'ny maha-izy azy dia ianao mihitsy izany no miteny amin'ny tenanao hoe avelako maneho ny maha-izy azy ny zanako. Hoe tena ianao mihitsy no miteny anazy na koa hoe avelako miaina malalaka ny zanako. Fiteny miabo manaraka, affirmation positive manaraka hoe vitan'ny zanako io. Indraindray mety araka ny nanabeazana antsika tany aloha tany dia ohatran'ny hoe fehezana be ny zaza. Misy taona ny zaza ohatra te hiakatra tohatra izy, te hiakatra tohatra. Ohatra hoe rehefa herintaona 2 taona eo dia nefa ianao matahotra dia nefa izy ao anatin'ilay ilaina amin'ny fivelarana izany izay hoe miakatra amin'ny tohatra io izy dia mba tsy hanakananao anazy dia miteny amin'ny tenanao ianao hoe vitan'ny zanako io. Satria izay izany efa voazava, efa voapirofo ara-tsiansa hoe amin'ity taonany zaza ity dia mila miakatraakatra amina zavatra izy mba hampivelatra ny sainy sy fahaizany mifehy ny vatany. Dia avelanao izany izy amin'ny fotoana io fa miteny amin'ny tenanao ianao hoe
vitan'ny zanako io. Fa izy kosa tsy hoe zavatra dangereux be ny avelanao ataony fa rehefa fantatra hoe tokony ho vitany dia miteny amin'ny tenanao izany ianao hoe vitan'ny zanako io. Mifandray amin'izay ihany ny affirmation positive manaraka hoe matoky ny zanako hoe misy zavatra tokony vitan'ny zanako ao misy safidina ataon'ny zanako ao iny moa izany rehefa lehibebe any fa ny anahy mbola tsy dia tonga amin'izay loatra ny zanako dia mety hoe tsy manana ho tantaraina mikasika an'izay fa hoe ohatra misy safidina ataon'ny zanako ao dia miteny amin'ny tenanao ianao hoe matoky ny zanako dia anankiray farany tonga saina amin'izay rehetra ataoko io zany mba hifehezana ny tenanao mba tsy ho entin'ny fihetseham-po dia teneninao hoe tonga saina amin'izay rehetra ataoko dia amin'izay tsy ny fihetseham-po no lasa mitarika anao hanao zavatra. Dia ireo zany fiteny miabo izay ampiasaiko hitondrana amin'ny fiainako sy ny fifandraisako amin'ny zanako dia afaka mitady fiteny miabo izay mifanaraka aminao koa ianao dia izay manasa anareo hizara hoe inona mety fiteny miabo tianareo hampiarina, inona fiteny miabo mety efa hampiarinareo izao, manasa anareo hizara. Ny nahy manokana indray tia ilay hoe vitan'ny zanako sy ilay matoky ny zanako io hampiariko ilay izy dia avelako koa ilay zaza ohatra hoe mamafa trano ohatra. Izy mazoto be hamafa trano dia izaho manko somary sarotsarotina kely izay. Ohatra hoe amiko izao ilay izy tsy voafafa tsara dia mifetena ako makasitraka anazy hoe mety ilay izy ohatr'izay fa izaho koa mahazo anazy hoe mbola kely izy mety mbola tsy vita fa izy efa mazoto manao an'ilay izy dia avelako manao an'ilay izy. Ohatra hoe tsy haiko hoe mitsingidingidina ve ny anarany ireny ohatra hoe midina mitohatra izao dia ilay manaraka sisiny ireny ohatra dia izaho koa tamin'izay mbola kely dia ilay mifeperana be hoe tandremo izao aza manao izao dia izy avelako izy izay dia nefa ny anatiko ihany matahotra ihany sao dia mijery eto ity zaza ity ohatra ny hoe misy fifandoritana ohatr'izay zany any anatiko hoe sao dia mijery eto ity zaza ity nefa raha voafeperaka izy sao dia nefa mba mila mivelatra ihany sady fanontaniana ihany ilay izy no fizarako hoe hatraiza izany ny fetrany hoe avelako miaina malalaka izy nefa koa misaotisaoty izay misy tahotra izany any anatiko any hoe oke avelako ary izy matahotra be akady akaka sao dia mijery eto ity sady mamela ihany izany somary mikipy hoe ohatrohatr'izay ilay izay ny anahy. Ho anahy indray angamba mety nisy nataoko ihany tamin'ny sasasasany teneniny Voniary tamin'ireto fa eto izany tonga saina hoe tena ilaina tokoa manao an'ity zavatra torony ity hoe fiteny miabo amin'ny tenanao izany atao matetitetika kokoa angambany izay raha ho anahy manokana tsapako hoe tonga saina izany eto mihaino an'ilay izy sy mamaky an'ilay izy hoe ilaina izay ary atao satria hitako mety misaotra amin'ilay fizarana ohatran'izao fa tena mahatonga saina. Ny anahy ampieritreritra anahy mihitsy ilay hoe indray ilay tahotra ianao na manahy izany ianao hoe sao misy zavatra trangamy satria hoe andraikitra ao amin'ny mareny ianao ray aman-dreny ianao ohatry ny hoe miaro an'ilay zaza izany tsy zavatra anjo azy ny manampy an'asany hoe mafy ny zanako ohatra ilay vita ny zanako ihany izy ny hoe mety izy mety ny zanako dia ny anankiray hoe manome ny tsara indrindra avy etỳ amiko izay ny anahy manampy dia sao dia misy hamariny tijan'ilay fanontaniana namana voalohany teo ilay hoe hatraiza ny fetran'ilay hoe avelako miaina malalaka ny zanako nefa ianao sady matahotra ihany izany hoe sao dia isy anjoana azy dia ahoana ny tantanana an'izay. Ianao zany in'ilay zavatra lesoka no azahoanao lesona tsara amin'ny fiainana ny misy zavatra hoe tsy mety ahafahanao mianatra hoe ay tsy nety iny izany hoe manandrana izany raha ohatra zany be loatra le tsy fetezana na hoe menjera foana izy ohatra zao hoe vao mianatra mandeha dia menjera matetika izy dia maratra be ohatra dia iny zao ny ahafantaranao hoe ay mbola mila fanampiana kely izy dia amin'iny izy tsy tairinao hoe aza mandeha tsony fa tsy mety fa ianao mihitsy zany mitady fikafika madinidinika amin'izay hoe ay ho tantanako izy izany aloha na hoe aprisihana asiana isan'ireny le teknôlôjia le hoe walker iny ny anaran'ireny amin'ny teny frantsay fa manampy an'ilay zaza mandeha reny na le tsika le manao le tata na le avery izy dia raisina ohatran'izao dia ohatry ny hoe aprisihana dia faly be le zaza manantona anao satria vao mianatra mandeha fa io zany raha manandrana izy zany ka hoe
mianjera foana ka hoe maratra be na izay ny ahafantaranao hoe mila fanampiana izy na hoe tokony hiditra amin'izay ianao hoe ohatran'ny hitako hoe tsara ianao fa manandra na fa hitako hoe tsy maninona ve raha hampiko kely ianao na hoe ahoana raha ataontsika an'izao le izy arakarak'le taonan'ilay zaza koa moa izany fa le ohatra izao hoe raha mianatra mandeha izy dia le zavatra noteneniko teo aloha teo raha zavatra hafa indray dia hoe arakarak'izay taonan'izay ohatran'ny hoe karazana hifanarahana sy ohatran'ny hoe hifanampiana izany le izy satria ianao mila manome anazy an'izay rehefa atokisana izay hoe vitany le izy kanefa izy koa mila an'izay le hoe tosika izay satria mbola mianatra. Tsy haiko raha navaly an'ilay fanontaniana. Navadika. Ie, dia hanampiako anazy koa hoe ianao zany mila mahafantatra ny zavatra mety vitan'ny zanako ao sy hoe mety haparatra ve ilay zavatra ataony satria ohatra manko ny azao ny zanako tena misetrasetra lahy kely misetrasetra za efa nanapa-kevitra hoe velako miaina malalaka izy fa tary fotsiny hoe hatreto ny zavatra mety ho vitany hatreto ny zavatra mety maparatra any izy vao tenenina fa tsy hoe isak'izay mihetsika izy dia tenenina foana hoe aza manao an'izao misy boky nampanampianay vakiako dia hoe izay hozy izy mahatonga antsika malagasy lasa kanosa satria tsika vao miantsika kely tamin'ny fitaizanantsika hatramin'izay dia vao miantsika kely dia mianjera eo ty sao dia vakilo eo ty ohatr'izany dia lasa matahotra foana izany tsika isak'izay misy zavatra tiantsika atao reny tenina atao tamintsika reny lasa finoana ao an-tsaintsika dia mijanona foana ny azany ezahako hoe mba tsy miteny zavatra ohatr'izany foana zany amin'ny zanako fa avely izy fa hoe omena toerana mba tsy haparatra anazy zany izy ohatra hoe efa tia misaotisaoty ny zanako ao dia ezahanao mba omena toerana ahafahany maneho an'izay ohatra. Ohatran'izay mihitsy le hoe vao mianatra izy dia ohatran'izany hoe ny ao an-trano esorina daholo ny zavatra izay mety handratra azy na hoe liana amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy na ny ankizy curieux sy ny sisa dia esorinao izay zavatra mety hoe handratra anazy ohatra hoe na reny poizina reny izao mila esorina misy an'izany satria misy ankizy zany hoe ao an-trano ao dia variana ilay ray aman-dreny dia mikarokaroka eo izy dia very mifasakafo dia zavatra ohatran'izany izao ohatra anisany hanampy anazy zany ho liana amin'ny zavatra nefa efa esoriny ray aman-dreny izay zavatra ohatran'ny hoe mety hanotohina an'izay dia misy ihany koa ny hoe arakarak'ilay valeuran'ilay ao tokantrano zany misy sotoavana hoentin'ny tokantrano tsirairay avy misy hoe ny vinanao ny fianakavianao sy tianao hitondrana ny fianakavianao dia izay ihany koa mety tsara jerenao hoe ny fiankinan'izay amin'ny kapasiten'ilay zaza sy ny hoe maha izy azy mila ampifandanjana amin'izay zany izay le izy. Ie, misaotra mitija. Afaka miroso amin'ny slide manaraka. Izay ny avy aty amiko mankasitraka anareo nandray anjara sy ny fizarana teto dia io moa blog voniary dia misy ihany koa ny amin'ny internet blog voniary.com. Antenaiko hoe mitondra zavatra mahasoa antsika tsirairay avy ny zavatra ny fampizarana teto dia rehefa ohatr'izao moa dia mifanao foana hoe inona ny zavatra azonao teto inona ny zavatra hoentinao any amin'ny fiainanao mba tsy hoe nandalo fotsiny izany ity fotoana ity fa hoe mba misy zavatra iray fara-fahakeliny na fehezanteny iray azonareo teto dia izay zao ny fizarantsika izao hoe inona ny zavatra azonareo teto androany. Fehezanteny iray angamba ninahy le hoe matoky ny zanako matoky bebe kokoa ny zanako satria matetika ohatrany hoe le zavatra ataoko anazy daholo foana no eritreretiko lalina be hoe ataoko ahoana reny mba hampandray tsara le fanabeazana ohatr'izany nefa izy koa afaka manao zavatra ohatr'izay hoe atokisako matoky bebe kokoa ny zanako dia avelako malalaka hiezaka zany tsy hoe atahotra be hoe raha manao an'izao izy dia sao dia maninona eo fa hiezaka zany hoe atoky anazy izay sy le resaka anona koa dia le mihoatra ny fanabeazako taloha fanabeazana azo taloha hoe inona ny lesona azoko tsoahana tamin'le zavatra azoko taloha reny dia mba hoe afangarongaro eo le izy dia mba manantena hoe mba mandeha tsara le fanabeazana izay. Sotra betsaka ny anahy fahatokisana iny tena zava-dehibe mihitsy le fahatokisana na fahatokisanao ny tenanao io na ny fahatokisanao ny zanakao fa hoe mahavita izy ary fahatokisanao ny
ny fahafahanao manabe azy ampitiavana satria isika ray aman-dreny isika mpanabe efa ao anatintsika le izy efa ao le izy fa indraindray adinodino le izy indraindray tsika noho le tsy fahatokisantena dia lasa tsy mivoaka le zavatra le tena tsara indrindra any amintsika lasa takona dia izay zany hoe tokisana fahatokisantena fahatokisana ny hafa dia zaraiko eto ambany eto ny zarain'ny olona ao amin'ny valikafatra kaizana tiavana ho ilanto fijery miabo ho ilanto dia milazako izy hoe mankasitraka tamin'ny fizarana fa toy izao ny tena fanabeazana tsara ho an'ny ray aman-dreny mankasitraka ny lanto Ho anahy angamba tena le lohateny androany mihitsy no hoe manabe ampitiavana. Ho anahy manokana misy fotoana manontany tenako hoe mety avy ve zany fomba fanabeazako ny zanako izany sao dia mba tsy mety dia rehefa mamitona ny zavatra ny fampiresantsika rehetrarehetra androany dia ohatran'ny mba faly kely ihany ao anaty hoe mba tsy lalana mba izorako mba mety ihany fa ny lesoko koa mila lenina araka le zavatra rehetra ny fampiresahana dia izay angamba ny tena hoe mipetraka ao anahy zany hoe le teny miabo ny zarain'ny voniary teo hoe tiako ny zanako dia tena hoe miezaka mandeha amin'izay hoe fanabeazana ampitiavana mifanaraka amin'izay efa fampiresantsika rehetra izay dia misaotra betsaka fa izaho aloha tena nahazo zavatra be androany mankasitraka. Ezako ngamba izarany zavatra azoko faly aloha fa tanteraka sy matsara ity fotoana androany ity. Anisan'ny zavatra azoko androany io fianarana le fanabeazana. Mianatra foana zany ianao eny an-dalana eny. Mianatra amin'ny zanako ao koa ianao. Izaho dia be dia be mihitsy ny zavatra ampianariny ianao fa anjaranao no mahay mandray an'izay zany dia tsy misy ny tonga lafatra fa miezaka foana mihatsara foana ao anatin'ny fiainana. Izay ny ahy zany. Misaotra betsaka. Ho faranantsika zany fotoana mankasitraka be dia be an'ny kija, manaiky ao fanasana, mankasitraka nareo rehetra izay nanaraka mivantana sy mbola hijery an'ity horonan-tsary ity any aoriana fa zava-dehibe ny fahafoizantsika fotoana ohatr'izao mba hanatsara ny fomba fanabeazantsika satria ny taranantsika no hoavin'ity taranak'olombelona ity zay zavatra ho ataon'ny zanantsika eo zany no atsara na ratsy ny hoavin'ity izao tontolo izao ity dia tena zava-dehibe mihitsy miezaka manaparitaka fitiavana amin'ny alalan'izao zavatra izao dia mankasitraka ny namana ato nandray antsika tato an-tokantranony androany dia mankasitraka anareo rehetrarehetra izay nanatrika. Misaotra betsaka ny voniary sy naman'ny voniary ihany koa ny fampizara androany sy fampitafatetika ary misaotra betsaka ihany koa nanasa satria raha tsy nisy an'ny voniary hoe haka fotoana hoe hanaovana zavatra ohatran'izao tsy totosa ity zavatra nataontsika androany ity satria ilaina le mifampiresaka ohatran'izao fampiresana ohatran'izao zany ny hanombohan'ny hoe fietreretana hoe fanahy izany rehefa ao le efa ao anatintsika le izy fa mila fianarana mila kolokoloina foana le efa ao izay le izy satria izy ity moa zany tsy misy hoe tonga any amin'ny arrivé dia hoe vita fa mitombo eny foana moa zany ny fikasana dia mba ho tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra atao. Eny ary dia faranantsika amin'izay ngamba ny fampitana mivantana. Ia, mankasitraka antsika rehetrarehetra ihany koa zany nanaraka androany dia amin'ny manaraka indray. Misaotra betsaka.